Ifantoka eo amin'ny tontolon'ny tanora izay ihany isika sy amin'ny fiaraha-miasa amin'ny avy any ivelany kosa moa misy ny vatsim-pianarana ho an'ireo tanora mpitarika aty Afrika izay atolotry ny masivon'ny Amerikanina ny filoha Barack Obama marimarina kokoa Young African Leaders Initiative izay moa no anaran'ity tetikasa izay natokana ho an'ny tanora aty Afrika ity mampafantatra misimisy kokoa mahakasika an'izay raha moa ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny masivoan'ny Amerikanina. Mbola mitohy ny fisoratana anarana ho an'ireo tanora izay liana amin'ny vatsim-pianarana Young African Leaders Initiative na IALI izay atolotry ny masoivo Amerikanina. Singa lehibe ao anatin'ny hetsika ho an'ny tanora mpitarika avy aty Afrika ny vatsim-pianarana Washington Fellowship ho an'ny IALI. Zavatra telo lehibe no kendren'ny vatsim-pianarana IALI dia ny fanohanana ireo tanora eo amin'ny sehatry ny fitariana sy ny fampandrosoana ary manampy ny fandraharan'ireo tanora. Fandaharana asa miisa 2 eto Afrika hatramin'izao no efa tanteraka. Hitondra tanora mpitarika miisa 500 avy amin'ny lafivalon'ny Afrika ho an'ny États-Unis ho atrika io mba handraisana anjara amin'ny hetsika rehetra ho tanterahana ny toerana. Amin'ny alalan'ny oniversite any Amerika dia afaka manome fahaizana mivaingana amin'ny sehatry ny fanabeazana olom-pirenena vanana, ny fitantanana raharaham-panjakana ary ny fandraharana ny governemanta. Mpianatra miisa 500 no efa nahazo vatsim-pianarana ary mbola afaka manampy 100 amin'ireo ny firenena Amerikana mba ahazoany mianatra asa rehefa tonga any États-Unis ireo mpiasa. Rehefa miverina amin'ny fireneny hafa izy ireo dia mbola toy ny fanampian'ny États-Unis azy ireo eo amin'ny fitantsoroana ny andraikitry ny tsirairay ka ito ny fifaneraserana amin'ny taona manaraka. Ireo tanora efa hita mpahibe maso fa manana fahaiza-mitarika teo amin'ny sehatra ara-panjakana tsy miankina na fikambanana tsotra no ampirisihana indrindra angataka ity vatsim-pianarana any Washington ity. Ny tanora azo ekena hanao ny fangatana dia tsy maintsy teratany na ponina ara-dalàna aty amin'ny firenena Afrikanina aty atsimon'ny Sahara. Mahafehy ny teny anglisy antsoratra sy ambava eo anelanelan'ny 5 amby 20 taona sy 5 amby 30 taona amin'ny fotoana hanaovan'ny fangatahana.